fifaliana indray ry havana, fifaliana feno sy ampoka mihitsy no ianao aminao am'ty takarivo ty. Fifaliana avy ao anaty ao ary aravona tsy haitononona mihitsy no natratrarantsika ny taona vaovao. De rain'Andriamanitra, de raina ny tompontsika no ny fitantanany fiainantsika ary nampidirina antsika amin'izao taona vaovao izao. De hiatrika taona vaovao indray zany tsika eto amin'ity Antsakira fiderana ity, ary tsy tokony ho latsa-danja noho ny tamin'ny taona lasa ny fiderantsika n'Andriamanitra noho izany fitahiny zany. Tena faly tokony fo miarabanao androany, miarabanao tavita soa tamin'ny taona 2022 ary tafaraka amin'izao taona vaovao 2022 zao. Andeha andray fanapahakevitra mihitsy tsika androany, andray fanapahakevitra ampitombo ny fiderantsika n'Andriamanitra. Tsy maninana avy roa eny, avy telo eny, avy efatra eny, avy zato eny aza, fa mendrika loatra an'ilay Andriamanitra zay nitahy atsika, niaro atsika, nitahiry atsika ary mbola manome soa atsika izany fiderana mitombo omentsika azy zany. Tena fifalian'ny lanitra mihitsy ny miterin'Andriamanitra. Ka ahoana tsy hitondra fifaliana ho azy ho anao eto amin'ity tany ity, ity tany ity zay nitiavany atsika nanomezany an' Jesosy mba hamonjena atsika. Andeha ho ampitombotsika ny fiderana azy. De miarabanao indray zany nahatraritra ny taona vaovao 2022. Traritra an'izao fandarana voalohany iarahantsika ato amin'ity Antsakira fiderana ity. De le fiderana an'Andriamanitra mpanao ny zavatra rehetra ary lay Andriamanitra ambony ny Andriamanitra rehetra sady mpanjaka tsy toa, lay Andriamanitra mpamonjy sady mpiaro. Amin'ity androany ity ary de tena fifaliana ho anay araka ny fangatahany maro taminareo ihany, fifaliana ho anay ny manolotra ho anareo ny korala feon'ny faminaniana tamin'ny voalohan'ny taona. De zany notra ny karazana fanomezana nomenay tato amin'ity Antsakira fiderana afaty amin'ny Profoibe ity anareo, ny fiderana sy ny antsa zay nataon'ny feon'ny faminaniana hanandratana ny anaran'i Kristy ary hiderana n'ilay Andriamanitra ray bahary zao rehetra. De be de be taminareo no nyteny hoe tsy nahita iny fotoana iny rehefa nresaka taminay mba havereny zany, de mba ho fanomezana fahafampo atsika rehetra. De andeha averinay androany izany Antsakira fiderana nataon'ny korala feon'ny faminaniana zay tsara loatra izany. Ary de manasanao ary andray toerana hiaraka indray iombopo hideran'Andriamanitra isika ao anatin'ity fotoana ity araka amin'ny korala feon'ny faminaniana. Alohan'ny fotoana nefa anarantsika izany tsara loatra nataontsika tamin'ny herintaona de mandray teny avy amin'ny soratra masina zay mba hoentintsika hampahery atsika sy entintsika hampitombotsika ny finoantsika hiderantsika n'Andriamanitra. Andao tsy eo ajanontsika zany amin'ity taona ity, andao ho tohizana mandrakareo zany. Ka dia amaky ny tenin'Andriamanitra aminao indray mialohan'ny andraisantsika ny korala feon'ny faminaniana. Ny tenin'Andriamanitra zay hovakiana de ao amin'ny Salamo. Ny Salamo faraka amin'ny 20 ka ny andininy voalohany, ny andininy faharoa ary ny andininy fahatelo mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Jehova, ny herinao no hifalian'ny mpanjaka ary endreny haben'ny ravoravony amin'ny famonjenao. Ny nirin'ny fony de nomenao azy ary nangatahany molony tsy mba nolavinao, fa notsainainao fitahiana soa izy teo andohany, nasianao satroboninahitra tena volamena. Salamo faraka amin'ny 20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Izany salamo zany raha mijery isika de salamo nataon'ny Davida mpanjaka ary salamo fisaorana. Izao anefa tsy fisaorana nataon'ny olona hitsy na irona nantoy izany, fa fisaorana nataon'ny mpanjaka avy ny antafika de nahazo fandresena. Ary dia i Davida mihitsy mpanjaka zay
avy ny antafika de nahazo fandreseny io de nanoratra izany tononkely zany fantany fa tsy avy aminy nazao ny fandresena fa avy am'ilay Andriamanitra mpamonjy sy mpampahery azy ary indrindra nampandresy azy ny fahafarana. Izao sainao koa nge raha dinihana amin'ny saina anankiray de tahaka ny mpiantafika tamin'ny taona 2024 tahaka nandeha ny antafika be dehibe ny zavatra nosetraitsika, ny adivatsika, ny zavatra ratsy teo amin'ny fiainantsika, ny memo mety ny lalovantsika, ny fitsapana mety ny zorany fiainantsika tamin'ny taona iny, eo koa hoe mety miady amin'ny fitiavatena sy ny ara-tsy toetra zay nananantsika nisy zany. Tonga ny taona 2024 navoaka n'Andriamanitra mpandresitsika tamin'ireny rehetra ary nahasoavany satria ny fahasoavany nato zao sy nato zao anao de nivoaka mpandresitsika ary izy mihitsy no manome satroka volamena, tena volamena eo amin'ny lohantsika. Mino ianao ry havana fa navoaka n'Andriamanitra mpandresy ary nosatroany satroboninahitra tena volamena ko tazomy hatramin'ny farany zany satria izany no tena tomba ambidinao. Zany no entinao amin'ity taona vaovao ity de ho hitanao fa tena zanak'Andriamanitra tokoa ianao. Ko andeha hidera azy ary noho izany fitahiny, noho izany famonjeny, noho izany namoahana antsika mpandresy zany ary indrindrindrindra noho izany fanomezana satroboninahitra tena volamena antsika izany. Andeha ho raisitsika ampinono zany de hidera azy isika ary hotazomitsika tamin'ny farany mandra-piain'i Kristy eo amin'ny Ramalamitra. De ariaraka amin'ny korala feo faminaniana hiderin'Andriamanitra isika amin'ity takarivity. Dahoary. Tangana Kristi Sautau anapandesi Aturu chakuni famunzena Ambuni didi naifiti Ani ananita Yana wisawari Hallelujah Tangana Kristi Sautau anapandesi Aturu chakuni famunzena Ambuni didi naifiti Ani ananita Yana wisawari Hallelujah Ravunifu efenu hafalina Vahai Jesu tenai tuku Fiadanampu mandresi akivina Luatuluni sai palumpuni Vete sure Isa
Nisandrini miasufitahina turewakalaza nyanarani ilai fiti sitakachini saina fitiavanai bahuanai nizanani tetsimhanulalaini hamutiayu felunaintrai fetesure ihirapifalina kahambara nifitiavani nisandrini miasufitahina turewakalaza nyanarani pantakati sifenu atsarana laiwavindrai handrasanai kumifali ilazilai tantara ave Kristi pandakauduri vetesure nihirapifalina kahambara nifitiavani nisandrini miasufitahina turewakalaza nyanarani
Sao
aku ni tanahku finuawa mina tupuo miaturaga maka sejasa
tena fianaravona tokoa ny fo niaraka tamin'ny koralina feon'ny faminaniana iderin'Andriamanitra teo isika. Ary iritsika ho aravona tahaka izany mandritra ny taona 2024 ity. Amen. Ny faniriko ety ampamarana ty fandarana voalohany indrindra ny rahantsika ity de hitombo lalandava hifidy an'Andriamanitra. Ary tsy hoe hitombo fe hitombo fa tena hanamboatra ny fiainantsika ny fideran'Andriamanitra ka hanova ny fomba fijerintsika, ny fisainantsika ary indrindrandrindra ny fihetsikitsika eo manodidina. Ho mpideran'Andriamanitra mandrakarevany isika mianakavy. Tena faly mihitsy niaraka taminao androany. Raha azo natao nandray tanana tsirairay anareo any an-tokantrano de natao izany. Kanefa moa tsy ho tanteraka izany satria mbola olombelona voafetra isika. Zay aty amin'ny studio, ianareo any an-trano misy aza moa ny andafin'ny ranomasina. De manome fotoananao indray raha amin'ny heriny androany toy izao. Manome fotoananao. Kanefa alohan'ny sarantsika de izao indray ny tenin'Andriamanitra zay omena antsika tsirairay avy amin'ity androany ity. Ao amin'ny Salamo 7. Salamo 7 ka ny andinin'ny farany, dia ny andinin'ny 9 no vakitsika. Salamo 7 ka ny andinin'ny 9. Hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy. An Jehova ny famonjena, ho amin'ny olonao ane ny fitahiana. An Jehova ny famonjena, ho amin'ny olonao ane ny fitahiana. Ho aminao tokoa ane ny fitahiana avy amin'Andriamanitra. Satria efa namonjy ahy sy namonjy anao izy dia hatramin'ny farany tsy miova n'Andriamanitsika. Anjarantsika mandray ny fitahiana zay omeny antsika. Mametraka veloma indray tompoko. Mametraka veloma mandra-peona amin'ny herin'ny androany toy izao indray. Ary hiaraka antsika hiterin'Andriamanitra raha sitrapon'ny tompo dia hanomboka ho lavalava ny fandarana araka ny fagnatahanareo. Hiezaka izay tompona andraikitra handamina an'izany mba hamezana fahafampo antsika rehetra mpanaraka ity fandarana ity. Vampivavaka kosa satria ilaitsika izany. Ianareo any mba mivavaka ho anay, zay koa mivavaka ho anareo. Zay ary no ela fa dia samy ho tain'Andriamanitra ho amin'ny herin'ny androany toy izay indray. Veloma daholo tompoko.